Tsara rivotra antsinanana Amborovy mahajanga voatsatokantsy ilay tovolahy nidorana ny entan'izy ireo ary maiky ilany afo ny ankamaroany entana tao an-trano ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny tiandroandroany ity arakin'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny raharaha tsatokantsy tany mahajanga no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaolo horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto analalava no giazany mpitaratra filaminana ny toka gasy izay efa 100 litatra nandrisan'ny fanaraha maso sy ny famovizana anaty ranomasina tao analalava tamin'ny zoma lasa teo toka gasy efa 100 litatra no hitan'ny zandary tao anaty sambo izay no kasaina hoentina any ampasibe analalava izy reto araky ny loharanom-baovao no giazan'ny zandary ao analalava ireto toka gasy ireto taorian'izay natratrarana azy ireto tao anatin'ny sambo izay midika izany fa tena mbola voararamafy ny fanondranana ny toka gasy amin'izao fotoana izao ary izay tratra dia matetika voasazy sy voalamanty foana hatramin'izay ka mandraky tiny androany avy niatrika misy world tafaverina ao an-tanindrazana ny misy Madagasikara Syria te magnombe tafaverina ao an-tanindrazana ny misy Madagasikara Syria rehefa avy niatrika ny misy world Tany Hyderabady Inde nanomboka tamin'ny 7 hatramin'ny sabotsy 1 Mey 2024 lasa teo iny tsy ivina fa ny misy Thailand no voahositra ho misy monde 2024 taorian'ny fananana tamin'ity andian'ny faharoa fitopolo ity arak'izany ara dia miarahabazy hatrany amin'izay ezaka sy dingana izay vitany rehetra izay na dia tsy nahomby aza ny dia tany Inde zay fa ataovy toy ny samby balala mainandro tsy azo androany dia ivereno indray rahampitso ny malaza avy any Mandritsara indray nandrika ny raha tao mahambolona distrikany Mandritsara noho ny fitiavantena sy abibina nataony Jean Christophe Randriaminozara Maty no tetehany tamin'ny antsy lavalela nandritra ny alina ny Rahalahiny izay 30 taona sy ireo zanadrahalahiny misa 2 enina taona ny ray ary 4 taona kosa ilay zandriny tamin'iny andro ny alahady iny ady tany no fototry ny olana raha ny fampitambavao voaray efa hatramin'ny herinandro lasa iny no nandrahona hamono ny ray niteraka azy i Jean Christophe Randriaminozara mba ahafahany mandovo izao novonoiny izao ny Rahalahiny miaraka amin'ny zanany Rahalahiny io mba ahafahany mandova tokana nandositra ny ala tanàna izy rehefa nahavandozy efa tonga tany an-toerana kosa ny mpitandro filaminana izay nandray ny andraikitra manoloana ny zavanisy tany an-toerana ity tena mampalahelo ny trangan-javatra tahaka an'izao satria ny rahalahinao ihany ve no mamono mahafaty anao ary izantsony izany sy ny olona mba azo itokisana amin'izao fotoana izao ary tandremo io fitiavantena sy fitiavana lova diso tafahoatra io fa lasa mampanaonao foana tahaka ny nataon'ity Jean Christophe tany Mandritsara ity ny malaza avy any Mahajanga indray adiny mpianatra tao amin'ny universitény Mahajanga Ambondrona fifanolanana tamin'ny faritry ny tany anaovana kioska fivarotana noho ny avy any disadisa fifanolanana tamin'ny faritry anaovana kioska fivarotana noho ny avy any disadisa teo amin'ny mpianatra avy any Bealanana sy avy any Sava tao amin'ny universitény Mahajanga Ambondrona tao nisy torabato sy fandravana bloc anireo mpianatra avy any Sava ary ny fanimbana fitaovan'ny mpianatra avy any Sava ny aliny alahady hatramin'ny andro ny latsinainy 2 jona voamaraina iny efa niverina am'laoniny kosa ny fiainan'ny mpianatra any an-toerana amin'izao fotoana izao nidina ifotony ny OMC sy ny tompon'andraikitra avy eo anivony universitény Mahajanga tamin'iny andro ny alatsinainy maraina iny ny hainy ny feon'ny andaniny sy ny ankilany manoloana ity raharaha ity ka nisy arak'izany ny fepetra izay noraisina tao anatin'izay resaka disadisa ny samy mpianatra izay
tsy voandroany moa no nisiny ity resaka disadisany samy mpianatra ity fa efa matetika hita izy ity ary hita manerana université mo izay disadisany resaka samy mpianatra indrindra fa ireo mpianatra izay tsy mitovy fiaviana ireo zay ka ry tanora zandry sy ry mpianatra mba mahaiza mifanaja ary mba mahaiza mifampihaino ndeha hianatra no antondianareo avy any an-tany lavitra any ka izay fianarana izay no ilifoso mafy ary ataovy tsara izay avy tany fianaranareo izay fa tsy sanatria kory ndeha hifamono faty eny amin'ny université no nandeha fasany ray aman-dreny anareo any amin'izay université izay mbola ny malaza avy any majangatra any tsara rivotra Amborovy mahajanga any voatsatokantsy ilay tovolahy nodorana ny tranon'izy ireo maiky ilany afo ny ankamarony entana tao an-trano tamin'ny andro ny alahady ray jona tokony ho tamin'ny 10 ora sasany maraina teo eo no nitranga ny loza tao tsara rivotra antsinanana Amborovy mahajanga nandeha nivavaka vo maraina ireo olon-dehibe fa ilay tovolahy irery no nijanona tao an-trano kosa no niharany fanafihana nataony andian'olona misarotava niaraka tamin'ny mpanampy vavin'izy ireo teo aloha raha loharano mbavao ny sasany nandoro-trano ny sasany nifanjevo tamin'ny ilay tovolahy tao anatin'ny hevitra hafa ka niantsoantso vonjy ilay tovolahy no nanaitra ny mpiarabelona ireto farany izay efa namantana afo ny redareda sy ny fampitaona tamin'ny famononany afo may avokoa arak'izany ny ankamarony entana tamin'ireo hevitra maromaro tao amin'ilay trano toy ny moto vata fahitalavitra fandrina seza kojakojan-dakozia lamba fitafy sy ireo taratasy manandanja maro samihafa tao anatin'io trano io naratra mafy ary efa nentina eny amin'ny hopitaly ilay tovolahy izay voatafika tao anatin'izay trano zay efa eo ampilatana mitandro filaminana kosa ny raharaha andrasana arak'izany no mety ho ity raharaha ity arakin'izay voalaza izay hatrano mantsy dia ilay mpanampin'izy ireo taloha ihany no nitondra anireto jiolahy misaritava nanafika ny tranon'izy reto izao midika izany fa tena efa vitsy ny olona azo itokisana amin'izao fotoana izao satria ny mpanampy izay nitezainao sy niara-nipetraka taminao tao anatin'ny fotoana lava ary mahafantatra tsara ny zava-misy ao an-tokantrano no sahy mitondra jiolahy izay manafika ny tokantranonao izay izatsony arak'izany ny olona azo itokisana amin'izao fotoana izao ka melimelo ihany ry zareo fa ny ratsy tsy kely lalana ary miseho amin'ny endriny rehetra izay resaka tsy fandrimpahalemana etsero izay tatoato zay ary na dia miezaka manao asany aza ny mpitandro filaminana izay manao aintso zavatra sy tsy mikely soroka amin'izay fampandrimpahalemana izay dia hita fa mbola mahazovahana ihany ireo mpanao ratsy ao anatin'izay tambazotra ny jiolahy sy ny fanaovana fanafihana amin'ny tampiadina etsero izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa